firenena hitakaviva amboantsika ny fotoana amin'ny alan'ny sorona masina ity dia ny fisaoran'Andriamanitra. Fa ny fisaoran'Andriamanitra isika mianakavy izay tonga eto avy amin'ny lafivalin'ny dioseza dia miaraka atsika tsirairay avy faly manentanana atsika na isika olo-panjakana izay tonga mpitiavana izay nasaina eto amin'ny faritra Romania na isika ao anatin'ny ankolam-paharambiazana ato amin'ny diosezy Aositra. Indrindra moa ianareo ankizy zandy zava-draisany izay tompony fotoana ry antony atongavandreto ray aman-dreny ireto dia faly fampiarahana isika manomboka izao fotoana izao mba izy ihany ny atao hoe fotoana izay am'izay aorisan'ny aoriana kely ka dia misaotra mialoha ihany koa na mifakasitrahana ny relampianike général izay sotena mizeka tahaka izao sorona masina izao indrindra moa ianareo rahalahy izay atao hoe miara sorona eto amin'ny dioseze ka dia fahasalamandriamanitra no aniatasika satria anisan'ny mampiavaka ny fanabeazana amin'ny sekoly katolika ny fanombohana izay rehetra atao amin'ny alalan'ny vavaka fa indrindra moa ny sorona masina arak'izay azo atao ka dia fiarahavanantsika mianakavy nyfahalena ao anatin'izao fanabonatsika izao voisinony fitenenana zay hoe mety amintsika kokoa reny famarana amin'ny sorona masina fa dia tamatra amin'izay niarahabo antsika mianakavy nasandratsika ny vavaka avy ambotsika amin'izao sorona masina izao hitondratsika eo ampelantanan'Andriamanitra amin'izao andro vitsivitsy maromaro ikiaona ifaneraserana sy fanakaronana eto zao ngany mba hitondra soantsika izay rehetra atao ao anatin'izany fifanakalozana amin'ny endrika sy amin'ny lafiny maro zany ao anatin'ny sporo, ny culture, ny eva ary ny religion. Setra mahakasika ny fanabeazana maha-olona manontolo zay angatatsika ny fahasoavan'Andriamanitra. Iasika mianakavy hitsangana amin'ny mivavaka angataka ny fampiranana sy vahoendy alohantsika Sa
Bye.
ny ampisony fampitomboana mofo dia saroany vahoaka nijanona teny an-dafiny ranomasina fa tsy misy afa-tsy sambokely anankiray no teo ary Jesoa sy miara-niondrana atsambokely tamin'ny mpianana fa ny mpianany ihany no mandeha nefa nisy sambokely hafa maro avy any Tiberiady tonga tao akaiky ny tany nanomezany tompo mofo ho amin'ny rehetra rehefa misaotra izy dia niondrana tamin'ireo sambo ireo ny olona nahita fa tsy teo Jesoa na ny mpianana ka nakany Kafarnaoma mitady an'i Jesoa ary rehefa hita teny an-dafiny ranomasina izy dia nilazany hoe Rabi, ovina ny tonga teto ianao dia namaly Jesoa ka nanontany hoe lazaiko marina dia marina aminareo ianareo no mitady ahy dia tsy noho ny nahitanareo fahagagana fa noho ny nananareo ny mofo ka voky miasa ianareo tsy mba hahazo ny hanina mezolo fa ny hanina maharitra amin'ny fiainana mandrakizay dia izay omen'izany olona anareo fa izy no nasian'Andriamanitra iray tombokasely ary koa izy ireo tany inona no nataonay mba hiasanay ilaisan'Andriamanitra namaly Jesoa ka nanontanizy ireo hoe izao no asan'Andriamanitra dia nino anareo ilay mirahy izany ary ny teny tompo dia mahakasika an'izay fanabeazana manontolo izay izy io no mivolonao anatin'ireo atao hoe fifaninana fa atao hoe fifanankalozana ny serasera mampiolona ny seratry ny fanabeazana atao amin'ny diosesy ihany koa mahafaoka ny mahaolona manontolo satria tsy hitatsika atao anatin'ny feonana itia ny sport fanatanjahantena ny fanatanjahantena dia mahakasika ny ara-batana fa mahavelatra ny saina ihany koa rehefa manao fanatanjahantena dia azana ny ara-batana afaka mivelatra tsara ihany koa ny ara-tsaina eo eva fanabeazana miaina sy midia ny fono dia izay ao anatin'izay ny fo izay ivony mahaolona ivony fiainan'ny olona fa ny foa mahasana mihetsika ataosika sy ny fomba fisainantsika izay ao am-potsika ao izay misy hoe fanabeazana miaina sy midia éducation à la vie et à l'amour ny religion dia mahakasika ny finoana indrindra ny fiainam-pinoantsika no kolokoloina ao anatin'ny fianarana ny religion ary ao anatin'ny ifaninana amin'izao amin'ny vitsivitsy izao ihany koa mahakasika ny ara-panazana ary eo ny culture indrindraindrindra ny kolotsaina izay ifanakaloza kolotsaina avy amin'ny toerana isatsika tsirairay avy ary ny fampisanana faminany ihany koa ireo rehetra ireo tenena hoe mahafaoka ny fanabeazana tenentsika hoe sekoly katolika manabe ny olona manontolo sekoly katolika mijoro miaina ny evanjely natao hiaina ny evanjely ina ny evanjely atolotry ny eglizy hoatsika ny fianavoany kalazantsika ny sorona masina nympafanan'izao fihaonambe no miseritry ny fanabeazana katolika izao evanjely androany raha nino tsara nareo dia ny zavatra niseho tao ian'i Jesoa nampitombo mofo ka nahavoky olona anarivony maro vokony olona ny misy aminy ny mofo ny hazan-drano izay nampitomboin'i Jesoa no haniny naino sy nanarady azy tany alefitra dia rehefa aveo
iapita iranomasina midiana tena naraka fara Jesoa kay ny olona zay vokomoko itia nanaraka azy ary tonga miloha tany amin'ny tany gareran'i Jesoa tonga miloha tany fantasy Jesoa no tafatsain'ilay olona reo hoe no ianareo vokomoko no nahatonga anareo nanaraka nahatonga anareo tonga ty iasa ianareo iasa satria io na zany taobaty zay no teneny Jesoa zay rehefa voky ilay olona reo dia amin'ilay tenentsika hoe tamam-boky tamam-boky haka sy te hiasa isony dia ho raha manaraka ny kirakakia dia mety voky manakariva na tsy tamiasa ny sakafo velona mandrakizay fa tsy ny sakafo mandalo fotsiny tsy ny zavatra materialy fotsiny asa-pekatsikasy fa tena miasa dia io hafatra petraky ny evanjely amintsika androany io mba hiasa asika tsy hidonanam-poana tsy anao hiasa ampamandriny na miresaka na misehatra ny fianarana ndraiky manao hiasa ampamandrina natovitovy fotsiny dia omby ahita vokatra tsara tsy miasa miasa saina miasa vatana voalohany amin'izay teny hoe hanana asa hivelomana sy hafahana manatanteraka ny etiky zay tsy maintsy mba afaka mivelona miasa tsara mamelona ny tena mamelona ny fiajo zay vao mahena hoe fahavemenena sy moasa etsidinanapony tsy anao ary aza ampamandriny na hijanona fotsiny amin'izao fa tena hoe ianareo mifototra ho an'ny fivelomana ho anareo ratsy zay aneoliny dia manomana n'izany salama ny fianarana sy ny atao hoe fanarana hevikodiny izao zany fa tsy tonga ho azy aneolina any zay rehefa miasa aloha sy izy teny mba tsy manampiasa ianareo ary dina vokateraka koa hoe miaina ny evanjely miaina ny evanjely raisy indrindra zava-dehibe ny evanjely androany ity miasa ianareo aza mijanona amin'izao aza mifanampoana manomboka ampikelezanareo fianarana izao mianantsika amin'ity fianambelo misehatry ny fanabeazana katolika ary amin'ity diosezina ambositra ity izao ataontsika manelanelana ny ranovava mangataka fahenjen'Andriamanitra
tsotsany aminao miaraka amin'izao sorona tolotsay izao ary efa sitraka ao diovina izany ka eny aneo endrika ny sakramenta mirakitra ny fitiavanao amin'ny alalan'i Kristy tomponay.
ni vikenai Monsenhor Fidelis mpanora masna rehetra. Ankinina indrindra amin'ny famezampahasoavanao ety herinandro sady fondehibe eo amin'ny ankona mpanabeazana ny katolika eto amin'ny dioseze ity. Misaotra anao izahay amin'ny anay ity fotoana ity ary ankininay amin'ny fahasoavanao Bando fusa rehetra mentre mbananjara ny fiainan'Andriamanitra. Miaraka amin'ny Masina Maria Virginie ren'Andriamanitra, Masina Josefa vadiny masina, ny apôstôly sambatra amin'ny masina rehetra, izay nentasika taminao ty tian-tany, ary araka terasaka nazanao izahay ny alalan'i Jesosy Kristy ny zanaka. Fa amin'ny alalany sy miaraka amin'ny ariamamy Andriamanitra raray fanjavatra rehetra, ianao avokoa mifanahy masina, hiaza amin'ny manaitra amin'ny taona rehetra ny Andriamanitra, ho masina ny miaraka, ho tonga ny fanjakana, ho tanteraka ny fisafonao, eny akamo tahaka ny Andriamanitra. Eo raiky ny amin'ny isanandro, avy eo amin'ny fotana, tahaka ny miaraka isanandro. Eni manfaatnya mas reja kai, harga penuh fiatanau yang berenai. Jika diumpah terfunau saya kasih atau teman kali bangfotan, luilan nasiwas tetir natuin. Itu kita sebenarnya sebab apa terminal sifat Yesus Kristi pengusaha. Yesus Kristi tumpo yang nonilaja kami postur nawe fiadana novela paralelo ni fiadana pun de paralelo azan fotana na rele mas fazar das pazonen zere fans mun neglisnau kau si cekau ni fiadana se preya kan si cekunau fa novela si mazaka to reja manusia. Umat sejaman agama kami bagi fiadana itu. Yeah.
Ty zanak'Andriamanitra, ity ilay manaraka ao tamin'izao tontolo izao. Amen.
ny fitsanganan'i Kristy no anarenanao anay velona manaky izay ka mba hampitomboy ao aminay ny vokatsy ny sakramentan'ny Paka ary amafiso ambonay ny herin'ny mofo mahavelona amin'ny anaran'i Kristy tomponay. Amin'ny hery feno fiderananao ataontsika ny adiny voalohany sy ny fahatelo zay ao amin'ny asina dimy sy telonjato. Izay tsara sy mokotena eto dia menina fa hitsaranareo araka ny lalàna mifehy ny taranja basketball sy ny football. Izany dia ho voninahitra fifaninanana izay atao. Izay mpilalao solona tena eto dia menina fa manaraka ny lalàna mifehy taranja basketball sy football no izany dia mpanjaka ny fair-play amin'ny fifaninanana izay atao so. Tonga amin'ny fotoanan'ny fahatrapitenena arsika miaritsy no tena ho raha ohatra ka nizao no mety milohanareo ray aman-dreny Joky Jean niatony dia satria ngaro hoe mazaky ary na hoe ngaro aloha lera fa atony tompony teny tompony tany fa Jacques sarany fasipitsipitra manenty ny miaramielaneny ka zay mandray anahy
misoro ampitiavana senkavalena tompolay izy tompovavy reverampera dokera général ianao mapera taleny firarahena jeosezana ianao mapera taleny didexy ny paranasionao ianareo preta stade ianareo religiozy lahy isy vavy ianareo mpona fanjakana akanao soltegnany député haninamena akanao soltegnany chef de région andrimatoa taleny fampianarana sy fanabeazana atao fahatranao romaneho andrimatoa chef Cisco atao districta Augusta ianareo technicien izay atao hoe anatanteraka sy anatotosa izao lalao firahahina sy kolotsaina izao ianareo mpampianatra sy fanabe ary indrindraindrindra ianareo CSDA commission diocésaine de l'éducation et sport ianareo mpianatra zandry tompony sady mananazy miariny miarovana izao fotoana izao sekoly katolika amijoro miaina ny evanjely sy manabe ny olona manontolo ho antoky ny hoavy toko klasy toko vavy ao anatin'ny hafalian'ny paka no isaorantsika an'Andriamanitra lehibe indrindra sady ifampiarapahantsika nomena izao androany izao koa dia miarapantsika rehetra vita ny lalana sy tonga soa eto anivon'ny diocese misaotra indrindra eto ampiantohana ireo sekoly izay mampiatrano atsika fa izao herinandro omonatsika eto izao dia efa isaorantsika sahady ihany koa an'Andriamanitra satria manantena isika dia fitahian'Andriamanitra ho antsika isanandro fotoana lehibe mamparay atsika izao fankalazana ny journée diocésaine de l'éducation catholique izao na ny JDEC fankalazana ny andro iombonina ny sekoly katolika eto amin'ny diocèse Angositra ka hiaraketo isika manomboka androany ka hatramin'ny zoma 24 avril 2024 ny kolotsaina ny fanatanjahantena ny fandalinam-pinoana ary ny eva no ifandraisantsika betsaka na io fifaninana na io fampizarana fariana mandritra ity herinandro ity eto indrindra ary isika antonam-panabeazana manontolo eo indrindra ihany koa ianareo tompona ndraiky mpanjakana tsy anganavaka avy amin'ny sehatra samihafa eto an-tanàna sy eto amin'ny faritra amoron'ny mania mankasitraka atsika miaraka avy tonga ampitiavana manamafy sady maneho ny fiaramana be andreo zanatsika avy amin'ny faritra maro eto amin'ny diocese sy eto amin'ny enosy indrindra ihany koa maro ny atao hoe toerana ibeazana ary voalohany amin'izany ny ao an-tokantrano eo indrindra ihany koa ny fiarahamonina ny fiangonana ny sekoly izay niavitsika tsirairay avy fa eny an-kanja indrindra ihany koa dia toeram-panabeazana sy fibeazana ary izany no iarahantsika miaina bebe koa aza mandritra ity herinandro ity koa fahasoavan-dehibe sy hafaliana maro lafo no ifampizarantsika eto anivon'ny renivohitry ny diocese koa dia mankasitraka sahady miezaka maro
sy ny finiavana feny fitiavana izay asehonareo solotena mavitrika avy amin'ny paroasy sy ny distrika manerana ny diosèzy Ambositra. Fa atongeto isika mametraka tanjona tokana dia ny hoe kilalao mampiombona sy mampifankaty manana fihavanana sy iainana finoana. Misy sekoly anankiray atao anatin'ny diosèzy ny miaina ny teny manentan'ity hoe mianatra mivavaka milalao ny lycée Sacré-Cœur ao Afandriana izay. Koa amin'ny alalan'izay teny izay ihany koa no ilazako hoe fandraisana anjara sy fanehoana ny talenta ara-kolontsaina sy ara-panatanjahantena no ento mankalaza amin'izao JIDEC izao. Dia mahavelo-panantenana sady mahafara ny mahita anareo zandry zanaka isany, indrindra ny fiezahanareo handresy sy aomby amin'izay rehetra na fianarana izany na lalao izany, ary ampenaiko fa amin'ny fiainam-panahy ihany koa izay izahantsika miaina ny eva sy ny fandalinam-pinoana an-tsekoly. Porofon'izany ny fahatongavantsika teto misy ny tonga efatramin'ny sabotsy dia mba afaka ny ala sasatra ny androny maly raha androany maraigna no fanome fotoana fa andraisana atsika mianakavy isaorana atsika izay. Koa dia eto am-pamaranana manainga sy mampirisika atsika mianakavy, mpianatra, mpanabe, mpandrara na ireo izay an-tanàna, fa indrindra isika izay tonga eto mba samy hiezaka hanatratra ny tanjona iombonantsika ao amin'izao fankalazana ny andro iombonana ny sekoly katolika eto amin'ny diosèzy izao. Ka izao fankalazana izao ane ampitombo fifankatiavana eo amintsika mianakavy satria ny fanabeazana tsy efa nirery ary ny hoavy tsy hanolotokana. Misaotra tompokolahy nakasitraka tompovavy. Na dia somary kelikely ihany dia angasotrako reto mpamonjy be lehibe reto magnamafy ny fitiavako sy ny fankafizako ny fanabeazana katolika. Tsika vary nefa tena hoe atondianay fa ame voninahitra amin'ny fomanontolo ity fotoana lehibe sy manandanja fitaizana sy fanabeazana ity. Koa eto dia tsy ahasolo velively fitoram-panjakana fa iraka dia raisiko ampitiavana satria lehilahy izay mahafaka ny taona ka sasody mizahay rehetrarehetra ka dia ho vavany avy ka dia raisiko ampanaketagny ny solotagny ny avy amin'ny ramatoa sy ny mbavim-bahoaka aingonambinina ao koa ny solotagny ny lehibe ny faty Andriamatoa Sefisco ramatoa RRSS ary ny perempeo amin'ny fitaly avapaty tanora sy ny fanatanjahantena. Dia rasolaza mandrakariva ho an'Andriamanitra ary tsy mahasasatra ny teny amin'izany. Hajaina nefa ny afenitra na eo ny ara-pivavahana Révérend Père Général, Révérend Père Taleny Fralahina diocésienne, Révérend Père Taleny JIDEC sy ireo mpiara-miasa aminao, ny pretra miara-manolotra ny sorona masina, ny religiosy lasy vavy, ny solotagny am-panjakana efa voalazako teo raha ty tsara very tokoa ianareo teknisianina safidina tsy avarina na amin'ny sport na amin'ny kolontsaina, ny fianakaviam-be ny fanabeazana katolika, ny commission diocésienne du sport, ny any anevany mpanabe sy ny mpianana be ny olona manontolo ho antoko ny koavy. Mifototra amin'ino amin'ny fanakaloza, ny kolontsaina, ny finoana, ny serasera, ny fanabeazana miaina sy ny tia izany hoe mikasika ny fo izany. Miatraika antsika mivatana izany tiafatra izany ary eto amin'ny mariko hoe solotagny am-panjakana nay rehetrarehetra ny fianjakana dia miara